Almerabatsika rehetrarehetra manitanareo reny nanao iasika maro be zay misy hoe festiray festival nandratana kolotsaina malagasy za manokana dia tsy misy idiran'ny festiray dia manaja ny kolotsaina malagasy manome lanja na mamboly ary zay dia manaja foana hoe ahoana ny afahana manaja ny fomba eo amin'ilay toerana ny fady eo amin'ny ilay toerana. Ny famadihana dia anisan'ny fomba malagasy anankiray ka ho anareo zay tia anazy aza manaratsy ny fomban'olona. Ny fomban-drazana anankiray dia tsara rehefa tsy maningotra ny ain'ny hafa noho izany samia manaja ny fombany. Lasa ry zao hoe tatana enina no vonjenay fa fitianiko anaty video iray daholo izy rehetra. Alaony fatin-dra fozan-dozaka zay miandro masaka alohan'ny nanana kanefany tsy maintsy vavaka sika satria Andriamanitra nahary zao zavatra zao hiaraka ivavaka sika tompo. Vita mivavaka dia varaikitra tia miaraka amin'ilay tena double fotsy be mihitsy amin'ilay matavy zao ka tena hoe vary be menaka tsara. Io ihany koa ny fotoana fampianakavy mifankafantatra sy mifankalala andritra ny taona maro ny sarahana. Mivarotra etsakilany mba manararaotra mitady vola sitrany. Tsy adino ilay fomba tsy hita izay naratsy azy dia ny aterika alao zany ary ny adisodina mamarana ny ety an-tanàna. Lasa amin'izay ary zao Bereny ny zanadrazana efa manomboka miditra ny tokotanim-pasana amin'izay efa somebiseberi amolo lamba n'ireo razambe. Mozika koa etsakila mitsoka ihany fa ny amin'izalatsy anaiky fa tsofotsofa ihany. Rehefa tafavory daholo dia natomboka tamin'ny fananganan-tsaina ny zavatra rehetra ho fanomezaka sy nalay nosy malalantsika. Rehefa vita izay dia nifanimbon'ny teny ny olobe tao amin'ny fianakaviana sy ny teo an-tanàna. Rehefa vita izay dia niroso tamin'ny famoahana ny razana rehetrarehetra ho fonosan-damba. Dia sady fahalan'ny malahelo tokoa moa zany izy ity natao ahoana fa sady diboko ny hafaliana no tamberina daholo tsy hay rehetrarehetra. Rehefa vita izay dia raikitra amin'ny famonosan-damba samy somebiseba ny rehetrarehetra. Avy eo miara mandiha amin'izay samy manala amin'ny fomba farany miaraka amin'ilay olo-mamy fahiny. Dia izay zay afaka natolotra antsika tamin'ity androany ity hajaao foana ny fomba malagasy. Ny famadihana dia anisan'ny fomba malagasy tsy hoe mivavaka amin'ny razana fa manaja ny razana manome lanja azy ireo ary io ny fifandraisana anankiray ho an'ny fianakaviana. Hajaao fomba malagasy raha tsy mety aminao izy hajaao ny fomba ny hafa. Zay fa mirary soa daholo.